tonga soa eto amin'ny afaka miaraka amin'ny ainga sy Letitsy. Tianay Mariana fa ny zavatra zarainay eto dia tranga amin'ny ankapobeny araka ny traikefanay tsirairay avy fa tsy mikendry singan'olona na vondrona mitokana. Panganao ny foko ka tsisy izay tsaroko ny fiainanay ivelany satria anao no erany. Faly miarahaba ny Aingo sy Daniel avy eto amin'ny podcast afaka. Tonga soa Daniel izay manjoy anay avy any Inde. Miarahaba ny tiany rehetra dia miarahaba ny Tija sy Aingo koa izay namana miara-mitapatapy. Manahoana Daniel, manahoana Tija. Ya, tonga soa miarahaba daholo. Daniel moa dia nasainay manokana noho ny kanto ny tononkalony sy ny amafindramona azy izay anisany antom-pisian'ny afaka podcast izany dia fanandratana ny malagasy ivelany ary ny malagasy any Madagasikara ihany koa. Resaka fifandraisana ao anatin'izany ny tononkalo dia tsy ampiandrasintsika ela angamba ny mpiantsika fa afaka manazava ny mombamombanao ve ianao Daniel? Inona no tianao azonao ambava ho an'ny mpiaino ny mombamombanao? Yes, raha mikasika ny amiko mpianatra mipetraka aty Inde, somary miopana kokoa amin'ny resaka teny malagasy, miezaka mampivoatra sy mitana ny teny malagasy na dia aty an'Inde na aty ivelany aty aza. Dia tena hoe zavatra tazomiko dia malagasy n'aiza aleo. Betsaka. Erezo ny dia. Izay ara zandry vao tonga ato an-trano fa nahoana ty maso ny manga ny hoany ny alahilona io aleo mba hifarana lazao mizoky nisy namonana tany am-pianarana tsy izany razoko fa lasa ny saiko mba nafenika ihany kanefa tsy haiko satria ny fetiny ankizy efa kaiky findrisy ny ampelatanana nefa tsy misy ilay tompontrano izao vao anikeo ny nandalo ka niany mba hevitra dia nanakalo firavaka kely ny dada sy neny dia nataoko hofa-trano ny vola rehetra izay tambony reny. Azakivy razandro fa fiaina izao efa miezaka ihany tizokinao manao izay mba vita sy miady mafy mba hitovizantsika amin'ny zanaky ny hafa. Zoka sendra atsahany kely aloha ny fianarana dia rikoto atsambadika ny mody afarana hoe tsy afaka mianatra raha fa marary dia mba zany ho hitady ny laoka sy vary mba hanjara ny zokony mandony fatrano kojakoja rehetra ary jiro sy rano. Izay na ny hevitra no eritreretiko mba maiva ny zoky raha izay no mba entiko. Tsy rera zandry mbola tsy vizany zokony hiteny nga adininao reo afatrafatra dada sy neny hoe mianara mafy dia mba ho tafita fa io no antohatra hiakarantsika amin'ny fari-piainana ambonimbony. Ity zokinao tsy afa mianatra intsony hatramin'ny nandaozany ray aman-dreny dia tsy afa manoatra ary tsy afa mikomo hoe aleo za hianatra. Razandry ianao zao no hoany mba hoe antenaina ka dia mastoa.
aza mba kivona miferitraina dia atraka ao aloha fa isika razandry tsisy lova ifarana ka ny anteniko ataoko aminao hoe atsao ny fianarana. Daniel Romemy, RKD. Dia amin'ny alalan'izay fanehoana malagasy ianao izay dia inona avy ireo zavatra ataonao zany anehoanao an'izany? Kasika an'izay mba hitazomako ny maha-malagasy anahy indrindra ny amin'ny teny malagasy dia eo ny tononkalo izay entiko mitana ny teny malagasy satria ao anatin'ny tononkalo dia betsaka azo izany hoe kanto malagasy ny tononkalo mitana ny teny malagasy ny tsipelina indrindra. Isan'ny kanto ny rima sy ny lanto-peo sy ny sisa dia ireny mandravaka ny tenintsika malagasy, manome hatsarana ny teny malagasy dia ireny no zàna tazoma ao anatin'ny tononkalo. Eo ihany koa ny maha-malagasy atsipy kely fotsiny ao anatin'ny gitara izay hoe bagaso ny fitentsika anazy ny tendry izy ireny koa ho fitazomako ny maha-malagasy anazy. Zany hoe ianao zany efa nanao an'ireo na tany Madagasikara rehefa tany ianao dia efa nanomboka nanoratra tononkalo mitendry gitara mino zany hoe milalao an'izany hoe bagasy zany. Eny tompo, eo amin'ny mitendry gitara tany Amadà dia efa nitendry. Nanoratra ihany koa tany Amadà dia efa nanomboka nanoratra fa tsy dia tena hoe nitsofoka loatra tao anatin'ny asa fanoratana. Saingy no taty ivelany dia nirehatra tato anaty ilay fitiavana ny Gasikara, ny alahelo ny tanindrazana sy ny zavatra iainana dia teo no nanomboka hoe aleoa tohizany ity asa fanoratana ity fa hita hoe tsara amin'ny maha-malagasy na dia ivelany aza. Iny volan'iny, iny volan'iny, iny no banjiniko rehefa tonga ny alina arain'ny tontolo izay mitony sy mangina, ary koa nambarako ny ventsiventsy lalina rehefa indray tsy tana ny embina Nortina. Iny volan'iny, ilay ihany fizarako ireo tsy ambaratelo izay mirakitra tapoky sy ny momba ny fitiavako, mihintsy amborako ny angona alahelo na aza tsy misokatra iteny sady vavako. Dia iny volan'iny no manazava hatrany anaty aizim-pahanginana matsiaro anao rahavako, no izaho mahalala na ny tsiky natomany no misorotra mitavako. Ka izao malala, izao no an'ny hafatra ataoko aminao, ary ataovy an-tsaina foana mihitsy aza dino hoe raha toa ka mahatsiaro sy manembina ahy ianao dia iny volan'iny, iny no banjina. Daniel Romemy, RKD. Efa hafiliana moa zany ianao no nanoratra dia hafiliana ianao no tsy tany Madagasikara. Fanontaniana tsara be izay. Izaho izay efa taona 2021 taty ivelany, izany hoe roa taona eo izay. Dia azo lazaina hoe eo amin'ny roa taona eo ihany koa ny nanomboako n'asa soratra, tena hoe nanoratako nametahana ny toerana hoe mampanoratra. Tao alohan'izay mbola nanoratra fa tsy tena hoe tsofoka ataon'ny asa fanoratana ny tenako na dia teo aza ny asa soratra vitsivitsy izay efa nanomboana. Aminao zany ilay fitazomana sy fitandrovana an'izay ilay maha-malagasy ianao izay ao anatin'izay ilay hoe
fanoratana mozika. Ianao koa ny teny teo hoe ny zavatra iainana ivelan'ny Madagasikara izany moa tsy mora izany satria ianao miova toerana vaovao ohatran'ny hoe mila mizatra n'iny toerana vaovao iny ny olona manodidina, ny fiteny koa hafa, ny sakafo inona ny ohatran'ny hoe izay le nanampy anao izany ankoatran'le tononkalo sy le fanaovana hira izany ny resaka zavakanto, inona koa no nanampy anao dia azonao hazavaina aminay ve le izy raha mety. Manampy kely an'ilay teneniny Tija fotsiny rehefa mifindra monina ny olona indraindray rehefa tena malahelo an'ny tany nefiny dia lasa karazana terapia fomba hanasitranany an'ilay izy ngoma an'ilay tany neviny ilay fanoratana dia ohatrohatran'izay ve ilay izy izay fotsiny tiako hanampiana azy. Yes, ao anatiny mihitsy izay ny zavatra somary hoe tsy fiteniko olona aloha tsy dia misy hoe izarako tsy izaraiko amin'ny olona loatra nefa no teneniko eto ilay izy ankehitriny. Ao ny mpihaino mety hoe misy aheno misy ihany fa azo lazaina hoe ny antony iray na ny ratako ny safidianako hoe andeha hanoratra tononkalo dia ao ny zavatra izay tsy tiako fantatry ny ray aman-dreniko tsotro izao amin'ny zavatra iainako aty somary ao ny alahelo, ao ny olana mety mahazo ny reniko moa dia somary marivo ranomaso izay. Tsy dia tiako hizarana zavatra malahelo, zavatra olana mikasika amiko aty dia ao anatin'izay no nahatonga hoe andeha anaty tononkalo no entiko ny ratana an'ilay zavatra mavesatra aty anatiko na olana na inona dia izy ireny no manamaivana ny alahelo izany hoe rehefa manoratra dia mitsapako hoe maivana ny alahelo. Ao ihany koa nefa ny zoko sy ny namako izay mahafantampantatra ihany, mahafantatra ny toetrako ny zaho tany an-tanindrazana dia mahatsapa hoe izao ny zavatra mahazo azy. Saingy ny ray aman-dreniko mety hoe tsy mahafantatra, ny ray aman-dreniko mety hoe tsy mahalala azy fa mamaky ihany ny ataony. Betsaka ny olona ihany koa hoe mamaky ihany ny ataony fa tsy mahafantatra ny tena hoe ny aingako na ny ratana izy. Izay izany izy, ny ankamaroan'ny poeta mihitsy moa manao an'izay hoe misy zavatra ny aina tao matoa izy nanoratra dia ohatrohatr'izay ilay zavatra. Ho an'ny reniko misaotra anao ry neny nampianatra hamindra sy nampianatra ny teny ary koa indrindraindrindra tsy sasatra namefy sy nananatra ombiany neny eo tsy ho lefy ireny vitanao ireny. Ireo dian-drotsakazonao izay nikapohanay fahiny tsy voafafatra amin'izao fa niova endrika ankehitriny zary lasa toy ny vatsy sy fitaovam-piadiana andriseko ireo ratsy rehefa sendra fahoriana. Ny vavanao izay nilotataka noho ny fibedesanay ankehitriny eo dia mangataka neny eo mamelaza vitsy izay fa totsaroako hatramin'izao ianao ny teny iainy fokofoko tsy very akory ireny izao fa oraketiko ato am-poko ny zanakao tsy manadino. Daniel Rumini, RKT. Koa amin'izay resaka izay ihany rehefa mamaky ny tononkalo soratan'i Daniela dia ohatran'ny hoe eo amin'ny 4 ho an'ny velon-dray aman-dreny resaka fitiavana, tontolo iainana, ohatra mihodina eo amin'izay ny ankamaroan'ny ny tononkalo soratan'i Daniela. Dia nisy fotoana hoe fa maninona ary izy no manoratra ho an'ilay velon-dray aman-dreny, maninona ary izy no indraindray ohatra mahatsiaro tena hoe kamboky. Afaka zavain'i Daniela vetivetika ve azafady? Afaka zavaina mihitsy sady fanontaniana tsara fipetraka be. Ny antony mahatonga manao an'izay dia eo amin'ilay alahelo ny ray aman-dreny
dia eo ihany koa ny tononkalo. Misy tononkalo konsiratako iray izay hoe tononkalo solon'ny vavam-bahoaka. Dia tsapako lasa hoe mitoetra eo amin'ny toeran'ny olona lavitra ray aman-dreny sy ny kamboty hoe tsy manana ray aman-dreny ny tenako aho. Dia izay mampatonga aho miresaka matetika an'ilay hoe resaka ray aman-dreny. Marina mihitsy ny tian'ny haingo hoe mikasikasika ny ray aman-dreny, ray reny ohatr'izay ny tononkalo, zoky zandry. Matetika ihany koa nefany misy koa ilay afatry bebe. Ia, indraindray ihany koa manoratra tononkalo resaka fivavahana, izany hoe mananatra amin'ny taonan'ny olona. Izay koa mba saiko anontaniako. Finoana izany resaka finoana satria za dia nitezena tamin'ny resaka finoana dia eo anatrehan'izay ny ataoko hoe ampiasaiko miasa soratra anitarana ny fanjakan'Andriamanitra. Izay angamba no metiko hoe tena marina mihitsy izany mamaky an'ilay anao atao zao ilay hoe mona ka mona tsy afaka miteny. Iny koa saika ho anontaniako kalomona. Ia, kalomona. Fa ny hoe tononkalo foana no soratanao miheny. Hoe io izany ny feo. Tena marina mihitsy izay hoe io izany ny feo anao. Kalon'ny mona. Mona aoka mona. Tsy afaka miteny ka ny tononkalo foana no soratanao miheny. Io ny hainy feoko mba entiko mamboraka ny seno sy toreoko amin'ny faingo sy ny tsoraka anaty rima miaina sy teny feno kanto. Mba satroko an-tsaina amin'ny feo milantolanto kanefa sady mona. Mba tia hidradradratra nefa tsy afaka manotra. Mantsy toy ny gadra miny manararoatra manoratsorapo sy manakatra vinany. Dia ny kalon'olo mona kalo tsisy feo. Kalokalo atao mangina nefa ataovy an-tsainareo fa mbola ho avy ny fotoana hifarana hatreo. Ny ventsiventsinay. Daniel Roimemy, RKT. Dia antany koa amin'ilay hoe anarana noentinao. Misy dikany ve ilay Roimemy andraso a? Roimemy. Anaranao ilay izy sa anarana penina ny diapeninao sa? Ny tena anarako izany Rakotoarisoa Daniel. Dia nitazomiko ilay Daniel dia ilay RKT amin'ilay azo avy amin'ilay Rakotoarisoa. Fa io Roimemy io anarana napetrako amin'ny mampanoratra izy io. Izany hoe tsy nataotao foana ihany koa fa misy heviny ny heviny dia anarana iray ao amin'ny baiboly izy io. Roimemy mirehatra tamin'ny andron'ny Mosesy na Moizy ny katolika. Dia nirehatra tsy mety levy ny hazo anankiray izay. Ny tiako tenenina dia manambara hoe firehetana fitiavana tsy mety levo na oviana na oviana. Dia za vao alohan'ny ala Madagasikara dia izay fitiavana ny taniko aho. Izany hoe fitiavana mila mirehatra ato anaty foana satria tsapako hoe be dia be ny kolontsaina mety hanefy any ivelany any raha ohatra hoe tia haingo fotsy izao dia kolontsaina karazany be dia be manefy sy mitaiza ny olona tia. Tiako tazoma foana noentiko amin'iny anarana izany dia manosika hitana foana hoe iza izany Daniel izany. Izay ny anton'iny anarana Roimemy. Izany hoe mirehatra foana dika hoe fitiavana ao foana fitiavako ny taniko, fitiavako an'Andriamanitra indrindra. Miresaka izay fitiavana ihany izay ihany Daniel. Azafady titsika. Ohatraohatra ny ahoana indray ilay Daniel amin'ity satria ohatra mahita tononkalo resaka fitiavana ohatrany tiako loatra ianao. Mana tsara ilay tiako loatra ianao iny. Tiako foana ianao angamany. Sa hoe eny misy foana tononkalo ianao. fitiavana maromaro. Misy tononkalo fitiavana maromaro izay ny sasany moa tsy avokako fa tazomiko ianareo tsy ambara-telo ny mpanoratra. Ny antony dia ao ny zavatra hoe tsy tokony fantatry ny olon-drehetra. Raha iantefana izay tena hoe voatononao mihitsy ary ny anarany sy ny tantarany na ny andro na ny ora dia ireny tazomiko aho. Amin'ny resaka fitiavana dia ny olon-drehetra moa amin'ny maha tanora ny tena dia mahatsapa ihany koa mandalo resaka fitiavana
fitiavana, indraindray mandalo olana, indraindray mandalo faliana, dia Vao maika eo ilay anatin'izany dia matsapa. somary sarotra ilay satria ianao tiany amin'ny tanindrazanao. Ie, dia eo anatrehan'izay dia manoratra ny tenako indrindra raha vao malahelo moa zany malahelo na fitiavana zao sendra voadona kely ny zavatra malahelo dia eo tena matetika manoratra, dia indraindray ihany koa sendra hoe porofo fitiavana moa zany hoe etiko hanamafisana ny fitiavako dia eo manoratra, zany hoe etsaka ny tononkaloka resam-pitiavana sainga safidiako ao no tsongaina manokana hoe ty azoko zaraina ho an'olona moa ty ho ahy irery, dia olona ray olona vitsy zany mety hoe mahafantatra azy. Tsara be. Namako ianao noho izany tsy ho adinoko, sakaiza tsy mandao iny namako tsoko. Namako eny foana na ho tsiky na tomany, na mivalona ny taona dia sakaizako hatrany. Fizarako ny alahelo rehefa mila tsy ho zaka ny angonitsy ambarateloko, dia teo ianao ilay nampitraka. Mienantsika fonikely mbola ato an-tsaiko tsara, tsy adiny velively fa nirakotro tantara. Ny finamanana taloha sy ireo lasan'olalovana, tsy ho fafa ho andoha fa mitoetra ho fahatsiarovana. Sombitsombiny ihany indreo fa raha fitinina dia izao, ninonninona amin'izao dia namako eny foana ianao. Daniel Romemi, RKT. Le manitikitika Daniel raha azonao zaraina ny mpiaino hoe le fianarana ratovanao zany misy ifandraisana amin'ilay tononkalo ve na resaka literatiora sa tsisy ifandraisany mihitsy? Fianarana ratovom-patia tsy misy ifandraisany amin'ny asa soratra mihitsy, zavatra fanipaka be mihitsy saingy ny fotoana angamba, ny fifehezana fotoana angamba ataoko hoe mampifandray azy, satria izay ny zana tazoma hoe io ny fianarana izay ataoko io ny asa soratra, dia mila mahay mandanjalanja fotsiny ny ataoko, fa raha hoe ny fifandraisany tsy dia misy loatra. Saka tenenina ve ilay hoe inona ilay fianarana ataon'i Daniel? Zaho mahafantatra fa Daniel Tiza tsy mahafantatra. Resaka mianatra momba ny herinaratra ny ataoko. Raha hoe tenenina moa zany dia electrical engineering raha fiteny vahiny, izany hoe resaka angova, famokarana herinaratra, famitana herinaratra amin'ny toerana ray makany amin'ny toerana ray ary fitehirizana herinaratra mandra-patongany amin'ny mpampiasa azy. Izay sy izay ny ianarako aty, safidia kely izay fotom-pianarana izay mikasika ny hoe olana ao adaoko ihany koa Madagasikara, dia hoe ao ny faniriana mba te hoe haman'ny olana amin'ny resaka angova sy ny sisa. Tsara be, misaotra betsaka ny zaran'izay. Ny kristianina. Raha kristianina ianao dia aleo teo andohanao fa ny fivavahana tsy haitraitra, fa nafitafy tena raitra aza no entinao mandeha mivavaka, mantsy ianao mba te hiavaka amin'ny olona rehetra, dia tsy izany no toetra izay takian'Andriamanitra andovahany izany lanitra. Raha kristianina ianao dia aoka koa fantatrao fa tsy nirakitra no inona, fa na vola be ohatrinona aza no ataonao fanatitra, manginy fotsiny ny taritra hoe nandony ampafolony, dia tsy ny lanitra ny solony ireny volanao ireny, fa lazaiko ombieny. Kristianina ianao, mivonoana dia n'izao, hitondra ny azo fijaliana sy hiaro-pahoriana amin'ny zavatra hiaretana, satria tsy maivana ny entana
olanjaina eto an-tany dia santinany amin'izany ny fanenjehana miatra miampin'Yesu sy ny latsa. Fa ny tena kristianina dia mandroso mijanona amin'ny asa fanompoana. Na sarotra manao ahoana aza izany lalana andehanana dia tsy miravoravo tanana fa mila olona mijoro sy finoana tsy mikoro amin'ny ady izay lalovana fa ny eto an-tany fandalovana. Daniel Rumemy, RKT. Misy zavatra tiany Daniel ho ampitaina ve akoatra ny amin'ny alalan'ny tononkalo sy zaraina ny mpieno ny amin'ny maha-malagasy an'i Daniel amin'ny maha-mpanoratra ihany koa sy amin'ny maha-mpianatra na hoe malagasy ihany koa ivelany Ny azany ny zavatra tiako lazaina dia tsotra ihany. Efa natsipiko anatin'ny tonokaloko anankiray izay milaza ny hoe teny malagasy. Eny asiako ngamba miko ho vakiana ihany izay tononkalo anankiray izay ho an-tsaina ihany satria ao anatin'izay ny tena hoe hevi-dehibe mampanoratra. Izay ny hevitra voizy ny mpanoratra ny teny malagasy. Izany hoe amin'izao fotoana izao eo ny tambazotra serasera, Facebook sy ny sisa dia tena manimba be ny teny malagasy indrindra. Lasa tsy mahay manoratra teny malagasy intsony ny gasy, ny tsipelina diso sy ny sisa. Dia izay ny hafatra ho atsipiko ho an'ny mpieno sy izay mankafy indrindra izay maheno an'izao tafatafa atao eto izao hoe tazomy hatrany ny malagasy. Tazomy hatrany ny teny malagasy fahazariana na izy ianao na iza na inona toeranao na aiza ianao na aiza eto amin'ity tany ity dia tsarovy vagasy ianao, tiavanao ny tenin-drazanao dia midika fa tiavanao ny tanin-drazanao. Misy ny hafatra avy amiko. Tsotra betsaka Daniel. Tamba ataoko fa tafitsy izay hafatra izay. Tonga dia tsaroako amin'izay izao ilay resaka ilay hoe teny dia fanahy ary ny fanahy dia hoe tena. Fa dia makasitraka amin'izay hafatra izay makasitraka anao ihany koa nanaiko vahinay eto amin'ny afaka. Izay angamba ny hoe mbola misy hafatra kely ho amin'ny resaka fifidramonina hoe inona ny hafatra ao an'ny olona mbola mieritreritra mianatra andrato fianarana ivelana hivoaka ny Madagasikara ihany koa. Anapiky kely ny teneniko fotsiny raha hoe olona mpianatra ianao na mpiasa mieritreritra ny hoe hivoaka ny tanin-drazana hipetraka lavitra dia tsarovy hoe be da be ny zavatra mety hoe iainanao sy ho hitanao. Ny teny aloha dia tsisy teny malagasy intsony any fa ny hafatra tiako ampitaina dia hoe tsarovy vagasy ianao, gasy ray gasy reny ary indrindra hoe tena malagasy fa tsy anarana fotsiny ihany. Dia amin'izay hoe tena malagasy izay dia tiako raha tazomina ny tena malagasy n'aiza n'aiza aleha na hoe hivoaka aiza ianao na hivoaka aiza. Dia izay ny hafatra vadina. Saotra betsaka Daniel. Mirary soa amin'ny famitana ny fianarana sy ny amin'ny tononkalo izany fanehoana dia hitohy hatrany. Mankasitraka. Mankasitraka indrindra dia ataoko hoe ny fiaino tsy mitobaka ao ny namany tapany ihany ka raha ohatra hoe ao ny havaliana eo ny tafatafa sy hoe nahafa-po indrindra dia tsy haiko ny tsisy ohatranareo ao tija ao iaingo izay nanao an'izao fangaroana teo izao maresaka ny amin'ny asa fanoratana momba ny Daniel Rumemy RKT dia mankasitraka ny mpieno ihany koa izay nanaraka izao tafatafa eto izao. Mankasitraka tija, mankasitraka iaingo. Mankasitraka anao koa. Olombelona ny tena. Olombelona ny tena ka tsy maintsy mba misento. Tsy maintsy mba miventsy ny diariko atam-poko sy izay ihany mba tsaroako fa nandalo tamin'ny fiainako.
ka mandefa ny fisainako ampitan-dranomasinany hoe indray andro hoany mbola ho hitako ny havako, mbola ho hitako ny namako, an'ilay tanànako mitahiry fahatsiarovana ka mba tiako ho lalovana sy tiako ho tsidiany, mba satroko ny amihana ilay reniko tsy foko no ny fitiavako azy dia tsy mba ho adinoko ireo anatra fanaony. Zao mantsy no nataony raha izay sarakiny hoe anaka aoka ianao ho endry-trany any an-tanin'olona any, ary ataovy an-tsaina foana fa mbola ho avy ny fotoana izay hiaonantsika mianaka. Tsy manadino anao ty zanaka tianaizanao roneny a. Ny zanakao tsy toy ireny manompo voly ireny ka raha sendra mba tafita sy hoe tonga aty ampita dia hitsipaka ny lakana, fa ny hay tsy voasakany 5,000 kilometatra raha tianao fantatra ny fitiavako ny any. Daniel Roimemy, RKD. Mankasitraka antsika manaraka ny resadresaka androany. Raha hitanao fa mahasoa ny hafa dia zarazarao ary manome fotoananao amin'ny resaka manaraka indray.